Faltafaraka amintsika tsirairay avy ny tokantrano any izay manaraka ny vaovao-tsary ny televiziona malagasy indray tompoko lasy vavy amin'ity zoma ity manasanao ary anaraka hatramin'ny farany vaovaoka indro ary aloha ny lohateny-baovao. Tolo-dalàna sy volavolan-dalàna misy raika amby folo nodinina sy nolaniny solom-baomboaka nandritra ny 80 andro tamin'ny fivoriana ara-potoana voalohany mifanaraka amin'ny politika ny fanavaozana eto amin'ny firenena izany. Iverina amin'izay ny polisy de la route taorian'ny fampianarana natao tamin'ireo mpampiasa lalana fampanaran-dalàna sy fisorohana ny loza mpifamoivoizana ny tanjony. Ofisialy ankehitriny ny fananany Madagasikara pakady ampihenana ny arina fandrehitra amin'ny fandrahoana sakafo amin'ny fomba mahazatra. Miatsipriam-baovao tompoko lasy tompoko vavy vaovao lehibe nisongadina androany ny famarana andreo solom-baomboaka ny fivoriana ara-potoana voalohany ho an'ity taona ity izay nandaniana sy nandiniana ireo volavolan-dalàna sy tolo-dalàna maro samihafa mifanaraka amin'ny politika ny fanavaozana ka nisy fionana sy fampidiniana ny rahana tamin'ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta izay fanarahantsika mivantana teto amin'ny televiziona malagasy omaly nitoetra amin'ny androany izay famaranana izay fivoriana ara-potoana izay ka ho arahantsika ny momba izay rehefa avy eo fa melo izay aloha dia andeha resaka mikasika ny fanotofana tany izay isan'ny olana mampitaraina ny maro raha eto andrenivohitry ny Madagasikara isika satria afaka omaly avy raha ho toka avy namonjy filan-kevitry ny minisitra ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara dia nahita fiara vaventy nanotra tany teny amin'ny bypass teny ka niverenana nanaovana fanadiadiana izany niaraka tamin'ny minisitry ny fanajarena ny tany sy ny raharahantany ka taoriana izay fanadiadiana izay dia fiara lehibe misy 13 no voatery nogazana na sazy mifanaraka amin'ny lalàna ihany koa izay olana nanao izay fanotorana tany izay teny toerana nanao izay fanadiadiana izay ny mpanao gazety Miray Andrianjafy sy John Dimy Olosala. Izy ity satria andro alina tonga teto mody avy miasa tsy rehetra ary ny camion hitanay omaly fa misy nalefany tsoky io angambany atsaiky rehefa 20 angambany na 30 ny camion hitako mitondra fasika tamin'ity tany mena tamin'ny alina zay na tonga anapijanona andreo tonga dia ampijanonao hitany vahoaka raha-posy maraina dia mba tiako ho fantatra izy any ambadiky iny zay izy io monsieur le ministre zay tonga avako eto. Io voana henan'iny zany monsieur le président anao vola sekoly no avy tamin'ny assemblée dia nandreka aty nana tamin'ny commissaire central dala tonga dia mpidiso frère ary amin'ny garoutière firy isan'ny camion 12 dia navory dôly ny olona tratra rehetrarehetra efa fantatra le responsable ny camion fantatra ny tompon'ity zay tsy nahazo autorisation ary tsy mbola misy autorisation mitsy mahatra amin'izao. Tato amin'ny faritry ny bypass ato anatin'ny commune Lasora no nahatratrara ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika Madagasikara ny colonel Michael Randrianirina reto fiara be anototra tany ireto. Misy 13 ireo camion ireo no tratra teo ity toerana ity na dia anatina zone constructible zany hoe azo anorenana trano dia tsy mbola nisy fanomezan-dalana ny voaka avy tao amin'ny ministera na ray aza. Izao fitaterana tany zao zany nampifangarondro zareo amin'ny fitaterana tany mankary amin'ny asan'ny Jiramary Amoronakona. Dia misy koa reny fanamboaran-dalana zay atao eto Antananarivo amin'izao io dia mifangaro amin'ireny zany zareo ka ny mesure horaisina zany no amafisina ho ametrahana taratasy dôly zany ny camion zay miara-miasa amin'ireny ministera manao ny asa fanotofana reny mba hanavahantsika retony nazo autorisation retony tsy nazo autorisation. Misy ny fepetra fanaraka amin'ny lalàna ho an'ny olona tratra nanototra ny tany sy ireo fiara be mpitatitra ireo. Ho gazina ho ataony selage tsy maintsy hiditra frère ireo camion ireo ary hisazy isaky ny camion izay mifanaraka amin'ny lalàna. Ny tompony koa moa zany tsy maintsy ho enjehina ary tompony andraikitra an'ireto camion reto koa tsy maintsy ho enjehina mifanaraka amin'izay. Fa ny afatra zany
entanina zany ny vahoaka rehetrarehetra manodidina raha vao mahita ny fanaovana rambolay hita fa hampitoza ny faritra ny Antananarivo dia tokony hampandrehengana ny manam-pahefana ny zahay aty ministera ny amin'ny APIPA ny police nationale commissaire zay akaiky indrindra ny ben'ny tanàna hampandreneso haingana fa mba afahantsika mandray andraikitra faran'izay haingana satria ny ratsy tsy kely lalana. Niaraka nijeriny zava-misy teto ny ben'ny tanàna Analasora sy ny tale jeneraly ny APIPA. Omaly ny fidinana ifotony satria fantatsika tsara fa tsy afaka nanaraka ny fampalalam-bavaosika omaly tamin'ny ora tahaka izao noho ny fanarahantsika mivantana ny zava-nisy teny amin'ny anteny mairapirenena. Omaly ihany koa ny Prime Ministre dia nanatrika ny atrikasa fampahafantarana fa tafapaky ny anivon'ny orinasa amin'izao fotoana izao ny RSE na ilay tambelina andraikitra ara-tsosialy ny orinasa raha tsy ahivina fohifohy ny tantara dia nanomboka tamin'ny taona 2024 no nivoizana ity foto-kevitra manainga ny orinasa izay mandray andraikitra amin'ny fiarahamonina ity sy ny ara-tontolo iainana ihany koa ary izay dia nitarika ny famoahana didim-panjakana izay mamaritra azy mihitsy moa tany amin'ny taona 2024 any ary masotsiva napetraky ny mpiara-monina nandoka ankehitriny dia ny fananany orinasa iray politika RSE na ilay antsointsika hoe responsabilité sociétale des entreprises. Nandriana Razafindramary sy Fanirikely no mitatra izay antsika. Lasa paikady fitantanana ankehitriny ny fametrahana ny RSE eny anivon'ny orinasa miantoka tontolo tsara ivelaram-piasa ankoatra ny fanokanana teti-bola iarovana ny tontolo iainana. Raha ny orinasa lehibe matetika no manefa tambelina andraikitra ara-tsosialy efa tonga saina ihany koa amin'izao fotoana ny orinasa salantsalany sy madinika marjefy ny jerena azy ny hetsika RSE. Anisany efa apetraky ny mpamatsy vola sy ny mpiara-monina antoka amin'ny sehatra iraisam-pirenena ihany koa eto Madagasikara ho anisany masotsivana zany hanomezana famatsim-bola sy fanohanana ihany koa zany fametrahana azy RSE izay ka manana tombony manokana zany ny orinasa izay mandray anjara amin'izay responsabilité izay na hitady financement na hitady fanohanana. Misy fanomezana salon ihany koa misy an'ilay hoe prix RSE izay ataonay isaky ny roa taona dia tamin'ny 3e édition zao io prix RSE io tamin'ny voalohany izay nanao appel dia tena hoe orinasa lehibe daholo no mandefa dossier zany manao an'ilay compétition dia taty amin'ny 5 taona taty aoriana ny 3e édition dia hitanay fa tena hoe nitombo telo mihitsy angambany hoe nisan'ireo orinasa kely salatsalany mandray anjara ary hita ihany koa anatin'ilay dossier alefan'izany fa tena efa matotra zany le RSE atao. Fanomezana lanja ny mpiasa amin'ny toerana andraran'ny orinasa anisan'ny takian'ny RSE ihany koa. Misy fotoana moa ny olona menimena ihany mahita hoe misy orinasa goavana mitsangana dia tao vahiny daholo ny tena miasa ao. Dia ny zavatra tao amin'ny fitondram-panjakana satria fantatra koa ny fanazavana men'ny orinasa hoe lay fahaiza manao tsy hananan'ilay malagasy fa tsy hoe le orinasa tsy mandray mpiasa eto toerana. Manomboka tsika izao manamafy ny famokarana fahaiza manao fa tsy famokarana olombelona mahay. Production de compétences zany zao no concept entina any amin'ny fanampianarana sy fanabeazana. Dia zay no anjara asanay zany amokatra zay olona tonga dia afaka miasa mba anamora ny fandraisan'ny orinasa mpiasa eto toerana. Nampivoatra ny tambelina andraikitra ara-tsosialy ny orinasa eto Madagasikara ny salon RSE sy ny hetsika mitondra amin'ny fampandrosoana lovain-jafy 10 taona izay no nametrahana azy. Faraky nefa fantatra ny rehetra ny andraikitra goavana sahany izao fitondrana fanavaozana izao dia fanomanana fifidianana ka manodidina izay indrindra ity vaovao manaraka ity. Raha ny anivon'ny Voamiramaly eo tena misana ny fifidianana dia isy fanavaozana manontolo ny lisitry ny mpifidy amin'ity volana Jolay ity. Ary ankoatr'izay amin'ny alatsinainy izao dia isy ihany koa tatitra ataon'ny CNI amin'ireo mpiantsehatra amin'ny fifidianana mahakasika ilay dinika fifanankalozan-kevitra maritra Savaranando notanterahana tamin'ny volana Mey teo. Resadresaka momba izay amintsika indrindra androany ny mpampakateny eo anivon'ny CNI izay nivahita eto amin'ny plateau ny Vavoantsary ny Dakariva teo.
araka izany dia miaraka amintsika eto raha matohanitra rakotoalisoa izy izay mpampakateny eo anivon'ny CNI miarabanao raha maty mpampakateny ianareo teo anivon'ny CNI tamin'ny farany volana mety eo nanatanteraka dinika fifanankalozakevitra mahasitra savaranando raha ny fandaram-potoana anareo amin'ny alatsinainy izao nanao tatitra ianareo anivon'ny CNI amin'ireo mpiatsehatra rehetra eo amin'ny nivon'ny fifidianana anahoana ny fandaram-potoana zany amin'io alatsinainy io inona ihany koa no hita zany amin'ny fandaram-potoana inona no mety totoiny ao aorianan'io alatsinainy io misaotra Iantsa marina tokoa fa ny faran'ny volana mety eo dia nanatanteraka dinika fanankalozakevitra savaranando fifanakalozana izy io teto Antananarivo nanomboana azy dia notoizana tany amin'ny renivohiparitra manerana ny nosy natao izy io satria iroso amin'ilay fanavaozana manontolo ny lisitry ny mpifidy ny voamiram-pirenena mahaloetena amin'ny sahanany fifidianana ny antony nanaovana n'ilay dinika fanankalozakevitra savaranando dia mba ahafahana miaino ny feon'ireo mpiantsehatra amin'ny sehatra ny fifidianana izay anisany ny taraina ary ny menomenina tokoa fa ny lisitra nampiasaina teo aloha dia tsy nahafa-pony rehetra dia natsony izy ireo zany hitondra n'izay hoe inona ny olana nandritra ny fifidianana ny fanesy ny tanterahan'ny CNI dia nangatahana ihany koa izy ireo hitondra vahaolana dia ireo rehetrarehetra ireo zany naangona arafitra dia ny angom-baovao arafitra ireo atolotra n'ireo tompona andraikitra zany eto amin'ny firenena miaraka amin'ireo mpiantsehatra mpanao politika ny fiarahamonim-pirenena mba ahafahana ho fitaovana hoentina iaingana amin'ilay fandrafetana vaovao zany amin'ny satam-pifeny fifidianana izay anisan'ny lohahevitra hodiniana ao anatin'ny fitoanan-doam-pirenena izany hoe ny alatsinainy ho avy izao zany amin'ny 7 ora maraina ao amin'ny CNI no tanterahana io tatitra ho atao amin'ireo mpiantsehatra ireo sy ny tompona andraikitra dia narakitra ho boky kely izy io nefa ihany koa afaka tsy diany rehetra ao anatin'ny tranokala ny CNI dia ireo angom-baovao voarafitra ireo zany no atolotra ho atao karazana hoe outil iaingana zany akasika ny lisitra mpifidy manokana efa natsidika teo ihany efa nisy daty napetraka reo moa fa ny 24 ny volana jolay no anaovana izay fanavaozana manontolo na refonte ny lisitra ny mpifidy manerana Madagasikara zay aiza ho aiza indray zany ny fanomanana ny amin'izay ity dinika fanankalozakevitra maharitra savaranando ity dia fa dingana voalohany iaingana mba ahafahana zany mandrafitra lisy mpifidianana madio mangarahara ary ekeny rehetra lalatsain'ny CNI mihitsy moa zany dia le hoe manaraka ny lalàna dia mametraka ny mangarahara ary ihany koa mba ho fandraisana anjara ny rehetra dia mba hatongavana amin'izay lalatsainy izay dia mametraka izahay amin'izao fotoana izao fa ny lisitra izay ho arafitra amin'ity dia lisitra iaingantsika zany ahafahana manatanteraka ny fifidianana makany amin'ny Repoblika fahadimy izay ny ray fa ny faharoa dia eo ampanatanterahana tanteraka ny dingana ao amin'izay fandrafetana ny lisitra mpifidy izay ny CNI ny zavatra atao zany amin'izao fotoana izao dia misy ny fampiofanana ny mpiofana handeha hanaparitaka an'izay fiofanana izay hanoro ny toromarika sy ny torohevitra rehetra ho amin'ireo voamiera reo mpanisam-pifidy eny fotony dia ao anatin'izay no ametrahana fa ny voamiera-pirenena mahaloetena dia nanakina ny fitondram-panjakana ny fanatanterahana ny fanavaozana manontolo ny lisitry ny mpifidy dia ireo rehetra ireo zany no entina ahafahana manatanteraka n'ilay fanavaozana manontolo ny lisitry ny mpifidy dia misy dingana 5 zany na hoe fomba 5 no entin'ny CNI anatanterahana izay fanosana mpifidy izay nefa fantatry ny rehetra moa zany dia hoe eny anivon'ny fokontany no anaovana n'izy io dia misy ihany koa no eny anivon'ny tokantrano manao porte-à-porte zany ilay mpanisam-pifidy eny fotony fa zava-baovao entin'ny voamiera-pirenena mahaloetena misahana fifidianana amin'izao dia ilay antsoina hoe eny ambolo-pionana ny eny ambolo-pionana zany dia ireo olona izay tsy afaka misoratra anarana eny anivon'ny fokontany sy
tsy tratra trano dia matetika izy ireny eny amin'ireny toerana mahavory olona zay le ambom-pionana fisoratana anarana ambom-pionana zany hoe na izy io eny an-tsena na izy io any amin'ny toerana sekoly na izy io koa eny amin'ny toerana fiantsoana ny taxi brosy hoe avy aty amin'ny faritra makany amin'ny faritra dia ankoatr'izay ihany koa nefany dia anisan'ny fisoratana anarana azony rehetra atao ihany koa ilay fangatana fisoratana anarana anavaka na en ligne dia eo ihany koa ny fisoratana anarana amin'ny alalan'ny internet. Zany hoe fomba fiasa vaovao mihitsy ve zany amin'ilay fisoratana anarana ny amin'ity? Fomba fiasa vaovao fa ny manampy an'ireo resahako ireo zany dia ilay fisoratana anaran'ireo tanora izay vao nahazo taona. Zany hoe ireo tanora vao feno 20 taona ka mahazo ny kara-panondro dia io ilay antsoina hoe primata. Dia eny anivon'ny boriboritany no anaovan'ny zareo ny fisoratana anarana. Zany hoe vao mahazo an'ilay kara-panondro izy dia na ny délégué mpanjakana na ny lehiben'ny boriboritany zany dia efa manana n'ilay takelaka fisoratana anarana dia soratanao zany ny anaran'ireo tanora vao feno taona dia tonga izy amin'izay fotoan'izay dia efa tafiditra ao anatin'ny lisitra. Ny tanjon'ny CENI averika any dia ny hoe fandraisana anjarany rehetra zany ao anatin'izay rehetrarehetra zany. Amarantsika ho an'ny amin'ny alatsinainy sy amin'izay fanavaozana ny lisitra mpifidy izay inona no tianareo anivon'ny CENI tsindriana manokana sy ny teny fanentanana fotony? Ho an'ny alatsinainy ankoatran'ilay fampafantarana zany ilay tatitry ny dinika savaranando iny dia amin'ny fotoana ihany koa nampafantarana ny logiciel vaovao ho ampiasain'ny CENI amin'ity fandrafetana ny lisitry ny mpifidy ity. Logiciel vaovao io ary asa tanan'ny malagasy manokana mihitsiny no nandrafitra n'ilay logiciel. Fa ankoatr'izay fandaharam-potoana amin'ny alatsinainy izay zany dia ny fampafantarana an'ireo fomba dimy ahafahana manatanteraka ny lisitry ny mpifidy. Dia eto izahay eo anivon'ny voamiram-pirenena mahaleo tena ny misahana ny fifidianana manasa ary manentana voalohany indrindra aloha ho an'ny mpiantsehatra politika mikasika ny fifidianana ny mpanao politika zany ny fiarahamonim-pirenena ary ihany koa ny mpanao gazety ho tonga anatrika amin'io tatitra io ny alatsinainy. Fa ankoatr'izay satria iroso ao anatin'ilay fanavaozana manontolo ny lisitry mpifidy ny CENI dia manentana sahady ny olom-pirenena tsy akanavaka hazoto hisoratra anarana satria tsy adidy ny CENI samy irery izy io fa tompona andraikitra tsiraray avy dia manana adidy ao anatin'izany ary izy io sy adidy misoratra anarana satria rehefa tafasoratra anarana ianao dia manana zo ianao hanefa ny adidinao hifidy ametraka izay mpitondra heverinao fa hitantana sy hitondra ny firenena hamaritra ny hoavinao indray ao anatin'ny Repoblika Fahadimy. Ary tsindriko manokana iantsa fa io lisitra teo aloha io zany dia tsy manan-kery intsony fa ity lisitra vaovao vao narafitra ity no manan-kery ahafahantsika mitondra amin'ny fifidianana makany amin'ny Repoblika Fahadimy. Inona fa mazava amin'ny rehetra zany izay fampafantarana nentinao teo izay araka amin'ny teny fanentanana miatefa amin'izay mandray azy rehetra ankasitrahany indrindra ianao raha matopa-pakateny antony izay fanazavan'izay. Misaotra indrindra tompoko. Amin'ny alatsinainy zany izay tatitra ataon'ny CENI izay fa manomboka amin'ny alatsinainy ihany koa dia hiverina hiasa ny police de la route. Izy ireo izay avy nampianatra sy nanentana ireo mpampiasa lalana ny amin'ny tokony anarahana ny lalan'ny fifamoivoizana nandritra ny volana maromaro nataon'ireo polisym-pirenena ka ny eto amin'ny faritra Analamanga amin'ny lono hanomboana azy avy eo vao hiparitaka any amin'ny faritra samihafa raha ny fanazavan'ny tompony andraikitra izay hoentin'ny Rivaravana sy Rijalakotosantsika. Piarina ny lalàna. Hiverina manomboka ny alatsinainy izao ny police de la route rehefa niato nandritra ny volana maro. Eto amin'ny faritra Analamanga aloha no hanomboana metrahana izany vao hanaraka ny any amin'ny faritra hafa. Polisy dimanjato avy eto amin'ny faritra Analamanga no efa nampiofanina amin'io andraikitry ny police de la route io hisahana ny fisavana sy ny fampiarana ny lalàna.
Polisy Diamanjatoro misy eritreretina koa affecté any amin'ny faritra koa rehefa avy eo satria tsy maintsy sosokafanao ny polisy daroty any amin'ny faritra any amin'ny fitadiavam-paritra ny polisy pirenena tsirairay manerana nosy fa tsy maintsy kosa manaraka ilay zavatra natao teto Antananarivo. Zany hoe niraisitsika ho karazana pilote zany teto tsy maintsy mamory ny olona mpampiasa lalana rehetra, mamory ny mitondra mpanjakana, mamory ny olona ny autorité rehetra manazava amin'olona. Hoe zao ane ny zavatra ho atao, zao ny zavatra irahana ho apetraka dia mba tsy misy fanomezan-tsiny raha pitso, raha afaka pitso. Ametraka ny fanjakana tandalana. Zany hoe ametraka amin'izay ny mba tsy hiseny fanarahan-dalàna intsony. Ny tanana ny fitadiavam-paritra rehetra manerana nosy zany fa tsy misy mahazo manomboka manao polisy daroty raha tsy mahavita ny famorinana ny olona mpampiasa lalana rehetrarehetra sy mifanofanana an'ilay polisy zay vao manomboka. Manao fanamiana manokana ny polisy de la route ary tsy ny toerana rehetra ny misy azy fa toerana efa voatokana sy voafaritra. Efa voafaritra mazava tsara hoe mandalo premier arrondissement ianao, na mandalo Manjakandriana ianao, na mandalo Ambohidratrimo ianao, na mandalo deuxième arrondissement anao naizanaiza dia efa misy voafaritra hoe eto amin'reto toerana manaraka reto ohatrandre mandalo frontière reny no misy an'ilay contrôle. Dia io olona manao contrôle io dia polisy manao gilet mavomavo, manana badge ohatran'ity aty, misy mpanao alta polisy misy numéro laharan-tarobiany lehibeny, misy fiche de contravention izay officiel avy any amin'ny imprimerie nationale sy ny fitaovana rehetra, ny sifflet, ny fomba fahaizany manatanteraka ny fisakanany tômôbila. Na manao infraction visible ianao na tsy manao infraction visible ianao dia ho sakanan'io izay ao anatin'io heverintsika fa polisy miantsehatra amin'ny fitsirehana raha misy fandikan-dalàna na tsisy fandikan-dalàna. Fampanarahan-dalàna ny mpampiasa lalana rehetra mba hampihenana ny lozam-pifamoivoizana no tanjon'ny polisy pirenena anatin'izao famerenana ny polisy de la route izao rehefa avy nampianatra sy nanentana ny mpampiasa lalana nandritra ny volana maro ny atono. Fa mbola nomboka amin'ny fahinany volana Jolay io ihany koa ny alatsinainy izao ny fanadinana BEPC mandritry ny efatrandro miatrika izay fanadina mpanjakana faharoa izay ireo mpiadina mahery ny telo hetsy manerana ny Madagasikara ka ho an'ny titaon'ity dia no amafisina ny fepetra hiatohana ny firindrana sy ny fahadiovan'ny fanadinana tsy handeferana araka izany ireo mikasa na osoka na mpianatra zany na mpanabe na tompona andraikitra na mpiraitsy kombakomba aty ivelany ihany koa araka ny fanazavan'ny tompona andraikitra hoentina ry Varavana Rivoatrano miaraka amin'ny Jaona Dimy Salama sy Rizy Arakoso. 5,7 sy 4 sy 3 hetsy ireo mpiadina manerana ny nosy hiatrika ny fanadinana BEPC hanomboka ny alatsinainy 9 Jolay hatramin'ny alakamisy 9 Jolay izao. Raha ny antotanisana avoaka ministera fanabeazam-pirenena 7,7 sy 1 hetsy ireo mpiadina misafidy ny option A, raha 5,3 sy 5 sy 1 hetsy ireo misafidy ny option B. Miparitaka fohy be mpanadinana 1,1 manerana sisy 5,20 izy ireo kanetsy amin'ny lycée moderne Ampefilo no ahitana mpiadina be indrindra 1,7 raha ny salan-taona indray 10 taona ny zandriny indrindra amin'ireo mpiadina amin'ity taona ity raha 30 taona ny zokiny indrindra. Ho fiantohana ny fahatomombanana ny fanadinana dia nametraka lamina manokana sy entitra ny eo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena izay miara-miasa akaiky ihany koa ampitandro filaminana na eo amin'ny fiarovana ny laza adiny zany na amin'ny fiarovana ny fohy be fanadinana sy ny fohy be fitsarana ny taratasy-panadinana. Manamafy ny tompona andraikitra fa tsy hisy ny fandeferana ho an'izay rehetra tratra manao osika. Ny fanaovana osika amin'ny fanadinana ofisialy raha teo dia heloka be vava eo anatrehan'ny lalàna. Ny mitambazotra izay efa manao fanentanana mafy indrindra fa ho an'ireo zanakitsika ireo, ho an'ireo tanora ireo amin'ny mahakasika an'ireo izay resaka hoe fraude izay inona ny sazy mety ho azo sy ny sisa maro samihafa dia efa natao ihany koa ny fanentanana nandritra ny fampianarana rehetrarehetra mba hoe ahafahana miala amin'izay hoe tentation an'ireo mpianatra amin'izay resaka fraude izay. Dia eo ihany koa moa zany ankoatran'izay ireo tompona ndraiky
andraikitra ny fanadinana dia hampatsiahy foana mandritra izay fanadinana izay mba tsy hitondrasana ny finday mba reny potipoty taratasy sy ny sisa maro samihafa satria amin'ny maha-ankizy azy amin'ny mahatanora an'ireo ankizy ireo dia mila fanentanana mpanabe rehetra zany no nataonay nandritra izay tao-pianarana izay. Ny taranja malagasy no nimboana ny fanadinana BEPC ny alatsinainy maraina raha ireo antsoina hoe langue vivante, anglais na allemand na espagnol kosa no amaranana ny fanadinana ny alakamisy maraina. Amin'izay sehatry ny fampianarana izay hatrany ho fanohanana ireo mpampianatra amin'ny sekoly tsy miankina dia nanolotra fanampiana ara-bola ho azy ireo ny ministry ny fanabeazam-pirenena ka ireo mpampianatra manerana nosy manana ny autorisation d'enseigner na ilay fahazon-dalana mpianatra moa no isitraka io fanampiana io ary efa natomboka androany tetsy ministera nosy ny fizarana izany raha ho an'ny faritra Naramanga araka ny fanangonam-baovao ny Riva Aravanarivo sy Rijarakotsisangatra. Mpampianatra roa amin'ny 7.7 alina avy amin'ny sekoly tsy miankina miisa 4.7 manerana nosy no misitraka fanampiana avy amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Lela vola mitetina 2 miliara sy 7 tapitrisa ariary mahery no natokany fanjakana ho fanohanana ireo mpampianatra amin'ny sekoly tsy miankina manerana ny faritra 13 ireo. Hisitraka 10 alina ariary avy ny mpampianatra tsirairay manana ny fahazon-dalana ampianatra na ny autorisation d'enseigner. Tanjona amin'izao hetsika izao ny anatsarana ny fahafahan'ny mpianatra rehetra mahazo fanabeazana tsara kalitao. Tany amin'ny taona 420 ny farany fanomezan'ny fanjakana ny fanampiana ho an'ireo tsy miankina zany dia ho tohizantsika moa zany izy amin'ity taona ity satria manana didy amanandraikitra eo amin'ny fanohanana ny zaza malagasy koa tsy miankina dia rariny sy ny hitsiny raha mahazo ny anjarany ho azy kory zareo. Eto nanentana ny mpampianatra rehetrarehetra rehetra Madagasikara izay manana ny autorisation d'enseigner manatona ianareo any amin'ny sisiko misy anareo tsirairay avy misoratra anarana mba ahafanareo misitraka an'izany fanampiana izany. 31 Jolay ny farany io zavatra io. Ny eto amin'ny faritra Nalamanga nanomboana ny fizarana izay dingana voalohany ihany. 15,014 no isan'ireo mpanabe isitraka le tohana zany. Fa tianainy manamarika ihany koa hoe rehefa miresaka tsika hoe Nalamanga dia resaka capital zany resaka renivohitra zay zavatra zay mitarika ihany koa hoe maro mihoatra amin'ny any amin'ny faritra zany ny olona mahazo an'le tohana eto Nalamanga. Ankoatra ny fanampiana ara-bola anatin'ny fiara-miasa ministera sy ny sekoly tsy miankina ihany koa ny fanohanana ra-pitaovana azy ireo sy fanomezana fiofanana ho an'ireo mpampianatra. Nambara teto fa ho entitra ny fitantanana ny fanampiana ary isy ny fanaraha-maso sy ny tombana ary ny tamberina andraikitra amin'izany mba hahazoana vokatra mivaingana ho an'ny tombotsoan'ny mpianatra. Fatikela fomba hafa indray isika anatin'ny fandaminana tanteraka ny tanàna Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao ny anivon'ny commune. Raha tsaroantsika tsara herinandro lasa zay dia namoaka ilay fampitandremana iny izy ireo fa izay tratra manary fako na manao maloto eny an-dalambe dia hiarany sazy 10 alina ariary avy hatrany miampy fanadiovana ny toerana niltonaka nitondra fanazavana momba io indrindra ny filohan'ny délégation manoka ny tanàna Antananarivo izay nambarany fa ao anatin'ny fampahafantarana sy ny fanentanana izy ireo amin'izao fotoana izao na izany aza nefa efa misy ady ny vokatra azo tsapahitanana amin'ny fanadiovana tanàna araka ny fanangonana tojo fanomezana sy Girard Toramambaso. Ety Analakely sy ny manodidina manomboka miena ny fakotazana miparitaka ety sy roa tsy hikaritra ho mitandrina ihany koa ireo mpandalo ka efa mampiasa ireny fitoeram-pako iombonana ireny. Andro vitsy lasa izay no namohan'ny commune Antananarivo renivohitra ity fampitandremana ity fa hiatra ny sazy fandoavana lamandy 10 alina ariary ho an'ireo tratra manao maloto na manary fako eny an-dalambe. Manomboka hita ny fiovam-pietsika eo amin'ny reponina na mbola ao anatin'ny fanentanana sy fampahafantarana ny code municipal d'hygiène eny anivon'ny boribory-tany ary ny commune amin'izao fotoana izao. Rehefa teny hiroso amin'ny fanasazinda mba hialana amin'ny mety ho fisolokiana amin'ireo mitaky ny lamandy dia efa misy ireo olona natokana anao izany. Eto anivon'ny commune urbaine Antananarivo ny olona miantsehatra amin'ny fampiarana andreantsazeny dia ao amin'ny police municipale izay hitanareo iny an-dalana en tenue mazava ho azy
izay anisany asa no fanazazina ireny zavatra ireny. Tsy ny polisy municipale ihany fa misy koa ny ao amin'ny inspecteur d'hygiène eto anivon'ny commune urbaine Antananarivo koa izay manana i badge mazava tsara fampiasan'ny commune izy ireny. Resaka taxi be mahakasika ny sazy ampiarina amin'ireo tsy manara-dalàna izay nabe resaka tato ato dia nanamafy ny filohan'ny délégationna manoka an-tanàna Antananarivo fa zavatra efa tapaka teo anivon'ny filan-kevitra municipal teo aloha io ary mampiatra izany fotsiny izy ireo. Antoko eto fa tsy hisy ny fampidinana an'izay resaka aman'izay satria lalàna efa voafidy io sasa tsy afaka manafona no manovana izy io. Lalatsaina hita tanàna mpitantana amin'izao fotoana izao ny commune Antananarivo renivohitra ny hoe Antananarivo madio sy Antananarivo milamina ka antony mahatonga ireo fandraisana fepetrany sesisesy tato ato na teo amin'ny resaka tsena na teo amin'ny resaka fitaterana na teo amin'ny resaka fahadiovana. Mbola ny commune Antananarivo renivohitra ihany miampy ireo commune 20 manodidina azy dia novatsiana fitaovana izay tafiditra indrindra anatin'ny tetika Sahalalankely andehan'ny fahatelo anatsarana ny tolotra eo anivon'ny vondrom-bahoaka Itsitsy Arabahifanaka teny amin'ny lapan'ny tanàna Analakely no nanoloran'izay fitaovana izay Narisorandriamasinoro sy Mambravafisoa kosa no mitatra ny vaovao. Tsy mionona amin'ny fanamboarana foto-drafitrasa ny tetika Sahalalankely fa tsy ny AFD vola. Iandraiketany ihany koa ny fampiofanana ireo vondrom-bahoaka Itsitsy Arabahifana hanatsarana ny fomba fitantanana. Ny tena zava-dehibe dia misy an'ilay fanentanana hoe izay tsy mandoto dia efa manadio. Tsy ny amin'ilay resaka mobilité na ny fivezivezena ihany na ny foto-drafitrasa ny fanatsarana ny tanàna fa ny fahaiza manao an'ireo mpiasa rehetrarehetra ho anivon'ireny rafitra ireny tohanana amin'izao fampitaovana izao dia tanjona iray ihany ao anatiny mba ahafahana manome fahafahampon'ny vahoaka izay tokony handray anjara feno amin'ny fampandrosoana ny tanàna. Mifameno ilay tolotra fanatsarana ny tanàna amin'ny alalan'ny foto-drafitrasa, fanatsarana ny tolotra amin'ny alalan'ny fampiofanana ireo mpiara-miasa izay mandray anjara manome tolotra izay fa indrindrandrindra ny lehibe indrindra dia ny fahatsapahany olom-pirenena fa izy ny tompony tokony hitondra izany fampandrosoana izany eo amin'ny faritra izay misy azy. Ankoatra ny commune Andrenivohitra Antananarivo, commune 20 manodidina azy no nahazo toana ara-pitaovana ho an'ny birao, ordinateur sy fitaovana ampiasaina amin'ny fanadiovana ny tanàna. Ny fahaizan'ny olom-pirenena mitandro an'izay fahadiovana izay dia anisany manampy dia manampy ny eo amin'ny fitantanana ny tanàna. Hifarana atoato ny tetika Sahalalankely andehan'ny fahatelo. Efatra sy roa tapitrisa euro no natokany AFD hanatanterahana ny asa ao anatin'izany. Efa vita soniny fifanarahan'ny-piara-miasa ho an'ny Lalankely andiany fahaefatra. Farakina tsitsika teny am-piandohan'ny vaovao rehefa naratsika mivantana teto amin'ny televiziona malagasy ihany moa dia ny faran'androany ilay fivoriana ara-potoana voalohany nandritry ny 90 andro notanterahana teny amin'ny anteny mairapirenena ka volavolan-dalàna sy tolo-dalàna 12 teo no nodiniana sy nolanindreo solombam-bahoaka nandritra izay fotoana izay natao indrindra fanaraka amin'ny politika ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara izay ka tahaka izao ny lahateny famaranana hoentin'ny filohany anteny mairapirenena ho tanteriny Nathan Mayavy, John Dimiolotsalamy eo amin'ny sary Stéphane Alphonse. Ankoatra ny fiarabana ny boka malagasy navita somatsara ny fankalazana ny 20 jona tao anatin'ny firaisakina sy nampiseho ny tena mamalagasy dia nambara ny filohana teny miram-pirenena sy teny ranena solonyaiko nandritra ity fifarana ny fivoriana ara-potoana voalohany anteny miram-pirenena ity fa asa lehibe natao ny fandiniana ny teti-bolam-panjakana na sy pantsiny fanaraka amin'ny lara-pahamehana ilain'ny vahoaka. Nojerena ihany koa ireo marariny vahoaka malagasy izay tokony natao ary tokony hatao ho lara-pahamehana toa ny angovo, rano fisotro madio, ny lalana, fampitomboana ny teti-bola ny jirama, ny fanatsarana ny famatsiana ny herinaratra sy ny fampihenana ny fatapatapahany jiro, eo ihany koa ny fampitomboana ny vola ho an'ny asa vaventy. Tsy adino tao anatin'izay roa volana izay ihany koa ny fanatsarana ny kalitao ny fampianarana. Ny sorona hietra sy haba alaina tamin'ny entana sasany. Mbao fitindrokana ny mpanjifa toy ny hena, ny odimoka, ny fiara-mandeha amin'ny herinaratra sy ny sisy. Navery
na nampiakarina kosa ireo hetra sy vola aloha amin'ny entina sasany mba hampitomboana ny vola miditra amin'ny kitapo-bola mpanjakana toy eo amin'ny sehatrany fifandraisan-davitra sy ny fahitalavitra ny labiera ny droit de visa sy ny sisa iraika amby folo re tolo-dalàna natolotra ny solombavam-bahoaka ka nodinihana akoatra ireo volavolan-dalàna avy amin'ny gouvernemanta nijerena ireo lalàna izay natao hifanaraka amin'ny lara-pahamehany ny fanavozana eto Madagasikara ka hitondra fanatsarana ho an'ny fiainan'ny boka malagasy sy hisy ny fampandrosoana maharitra eto amin'ny firenena. Ny oran'ila teto amin'ny antenenam-pirenena ny tolo-dalàna izay mamerina ho tany fanjakana ireo tany nosoratana tamin'ny vahiny fanjanahantany tamin'izany. Eo ihany koa ny fandalina ny tolo-dalàna izay natao hanomezana lanja ny fampiasana ny teny malagasy. Nasongadina ihany koa ny nandaniana nandritra ny fidirina ity volavolan-dalàna ho fanomezana soram-piankonana hiatsiana ny fanisana biometri izay natao ankehitriny. Nolaniana ihany koa ny volavolan-dalàna mikasika ny famatsinan'ny solika eto Madagasikara izay tena kisy fiantsaikany amin'ny lafiny ara-toekarena sy ara-tsosialy eto amin'ny firenena. Nampiavaka ny fivoriana ny tsy nanaovana ambanin-javatra ny fanaraha-maso ny asan'ny gouvernement antony nisy ny fifanatena mivantana teto amin'ny anteny miram-pirenena tao anatin'ny roa andro ho an'izay mpikambany amin'ny gouvernement sy ny solombavam-bahoaka izay ka ministra telo amby folo no nantsona manokana tsy karitra fa misy ireo ministra mitavozavoza ho ihany ny filoana anteny miram-pirenena zay tsy azo ekena tanteraka izany. Tsy azo ekena izany satria miteraka fiantraikany ratsy amin'ny vahoaka sy ny fampandrosoana ny firenena malagasy. Noho izany dia manao antso avo ho an'ny ireo ministera sasasasan'ireo izahay mba handray ny fepetra rehetra hanatsarana ny fomba fiasa ka ahavitana izy ireo ny andraikitra afa-potoana sy mifanaraka tsara amin'ny programanazy ho fanataitarana ny politika kapobe ny fanjakana. Efa maro ny asa vita nefa mbola betsaka koa ny tokony atao. Tsy tokony atao ambany zavatra ny fametrahana fandriam-pahalemana amin'izao fialan-tsasatry ny mpianatra izao ho ihany ny filoana anteny miram-pirenena ary tokony toy ny fanamboaran-dalana amin'ireo faritra maro eto Madagasikara. Tokony jerena manokana ihany koa ny vidim-bokatra ny tantsaha maro anisa amin'izao fotoana izao ary amafisina manokana ny ady amin'ny kolikoly sy ny fanenjehana ireo tompon'antoka amin'ny fahaverezana miliara maro toy ny efa nisy hatramin'izay ka takiana ny famaizana. Fantatra fa hanome modely ho an'ny asa mpanjakana ny anteny miram-pirenena manomboka izao eo amin'ny sehatry ny fanaran-dalàna. Ny antso sampanjara mpanjakana mpanao fitsiriana sy fanaraha-maso na inspecteur d'etat ny tena ma président ny assembléary na ny fitsarana misahana ny kanto mba ho tonga hanao fitsiriana mikasika ny fampandehanan anjara eto amin'ny anteny miram-pirenena ny tenako andriamatoa prime ministre. Manomboka eto dia tsisy intsony ny toetra, tsisy intsony ny toerana ho an'ny fampiasana tsy mazava ny vola mpanjakana. Ny vola rehetra ampiasaina anteny miram-pirenena dia tokony ho voaraikitra, ho azo tsirina ary ho azo ny vahoaka anontaniana. Tsy azo ekena ihany koa ny fitsabahana sy tsindry avy amin'ireo firenena na fikambanana avy any ivelany izay manohitohina ny fiandrianam-pirenena ho ihany isitendra ny anasolony aiko. Tsy azo ekena izay rehetra mety ho fitsabahana sy tsindry avy amin'ny firenena na fikambanana avy any ivelany izay manohitohina ny fiandrianam-pirenena malagasy. Ny antso ny firenena sy ny fikambanana mpiara-monina-antoka amin'ny Madagasikara izay mba tsy hanao tsinotsino sy hanao maivana ny tolona nataon'ny vahoaka malagasy ka nahatonga ny fijoroany fitondrana fanavozana izao. Nanao antso avo tamin'ireo solombavam-bahoaka taty am-pamaranana ny filoana anteny miram-pirenena mba hanao tatitra
amin'ireo faritra ny aviny sy nalany azy ireo satria takiny ny lalam-panorenana izany ary tokony tsy ho tompotrano mihono amin'ny zava-misy eto Madagasikara ny vahoaka malagasy hoy ity filohan'ny teny miram-pirenena malagasy ity. Izay zany la teny famaranana faraky nefa natsidiky natao mahiavy teo ihany ny alohan'iny famaranana iny tao anatiny roa andro zany hoe androany sy omaly dia misy ny fionana manokana fifampiresahana teo amin'ireo mpikambana anivon'ny gouvernemanta sy ny solombavam-bahoaka ny resahana ireo marary sy ireo zavatra tena ilain'ny vahoaka amin'izao fanavaozana izao ary ny adefa tamin'ireo minisitra isan-tsokajany indrindra ny ilaina fanotsiana sy fanovana ireo lara-pamiana manokana amin'ireo sehatra tena iakina ny fiainam-bahoaka mivantana araky ny famelabelarana izay nataon'ny Premier Ministre Mamitsina Rajaonarison ihany koa ofitian'ny John Dimy Olotsalama miaraka amin'ny Natao Mahiavy sy Stéphane Alphonse Atranzay. Ny Premier Ministre lehiben'ny gouvernemanta no nitondra ireo ampahany amin'ny valim-panontaniana avy amin'ireo solombavam-bahoaka mahakasika ny fahasalamana sy ny fampianarana dia hafangainina ny fahazonana ny poste budgétaire mba ahafahana mampiditra ny maître fram sy ny bénévole izay tafiditra amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana. Eo ihany koa ny fanarenana sy fananganana ary fandroenana fotodrafitrasa vaovao sy ny fampitaovana namafisy ny Premier Ministre lehiben'ny gouvernemanta fa tsy maintsy hotohizana ny fanatsarana ny fahazonana ny rano sy ny jiro na dia efa maro aza ny asa efa vita. Ankoatr'izay dia mifanimotra ny lafiny tsy fandriampahalemana sy ny tsy fananana asa. Resonahatra izay fa io tsy fandriampahalemana io sy hoe ditra n'olona irery no mahatonga an'io fa tena fahantrana zay zany tena antony lalina fahantrana mahatonga hoe voalazantsika omaly le izy ka mahatonga le olona lasa manao asa ratsy dia ny zavatra ataontsika zany zao mba ahafahana mamonina asa betsaka be ao le ataontsika hoe fanamaivanana lafinetra sy ny sisa misy allègement fiscal incitation fiscale be dia be ny politique foncière tsika manamora ny fahafahany olona mizaka tany sy ny sisa ary ny fampiasantsika ny arena nanantsika na ny an-dranomasina na ny kibotany sy ny sisa ny lahateny izay niraisinao omaly fa tena latsaka ankaterena mihitsy ka ny malagasy mandritra ny fotoana ela ny anazavana izay tena filana fototra daholo no tena nangatany solombavam-bahoaka. Izy koa ny fanitsiana ny teti-bola tsy maintsy atao ary ampifanarahana amin'ny filana ny fandrafetana ny teti-bola amin'ny taona ho avy. Efi zany zahay satria ny LFR moa efa lana dia anaty fanantanterahana ny LFR misy efa ho tanterahana ireny. Fa anatin'ny LFI kosa ny fangatantsika teo ka izay tsy tafiditra nay anatin'ny LFR tamin'ity izanay zany ampidirina anatin'ny LFI izay efa manomboka anazy izay zao manomana le izy ny LFI 2027 zay tsy tratra amin'izay mazava ho azy tsy mivola fanjakana ihany mantsy no ampiasaintsika fa tsika mamalana mpiara-nongonantoka hafa dia izany hitadiavana mpiara-nongonantoka. Hafanganana ihany koa ny fanendrena ireo tompon'andraikitra isan-tokony ampandehanana ny raharaha-mpanjakana. Ao koa ny fanendrena ny tompon'andraikitra any amin'ny faritra. Voalaza manokana ny faritra Ambatosoa nangataka misy faritra vitsivitsy nangataka directeur régionaux sy ny chef fiscaux sy ny sisa zany dia efa mena moa ny baiko any amin'ny ministra tompon'andraikitra anafianganana ny fanendrena tompon'andraikitra satria dia tsy handeha tokoa ny asa fa lasa mamitaka fotsiny raha apetraka le izy nefa tsy asiana olona iasa koa. Anisan'ireo asa lara-pamena tsy maintsy atao ihany koa ny fanatsarana ny fampidiram-bolam-panjakana. Raha orinasa manao kolikoly any amin'ny tsenam-barim-panjakana nisy nantan'ny marché public antsika omaly manao asa tsy ara-dalàna izy na tsy livre ny asa enjena le orinasa mety efa rava ihany koa na hoe tsy manana le vola dia le olombelona bénéficiaire effectif no enjentsika. Ny olona mpanao ratsy eto Madagasikara zany miafina ambadika na orinasa tsy ho afa-maina intsony ary io afahantsika mamerina amin'ny fanjakana ny vola sy fananana azo avy amin'ny asa ratsy satria matetika dia société écran no ampiasaina.
fa taorinyny fandraisam-pitenenana nataon'ny premier ministre lehibe ny gouvernemanta dia ny fandimby nitondra ny valim-pantenina ihany koa ireo ministra marina fa ny faran'androany ny fivoriana ara-potaona voalohany ho an'ny anteny mera-pirenena ho an'ny taona 2024 izay naharitra 2 volana. Izay ny vaovao teny anivony anteny mera-pirenena zany fa anisany vaovao ihany koa raha toa ka 20 taona tsy nisy fanangonana tota-kevitra mikasika ny fambolena ny fiompiana ary ny zony teny Madagasikara izay tokony fanao isaky ny 10 taona dia nisy fahatarana ka isindray zany amin'ity araka ny vaovao ampahafantariny Miraindry Anjafy amintsika eo amin'ny saly Mambrofison. Ny taona 4 no nisy fanangonana antotan-kevitra nasionaly farany mikasika ny fambolena ny fiompiana ny jony na ny RGA na recensement général de l'agriculture teto Madagasikara raha isaky ny 10 taona ny fenitra iraisam-pirenena. Inona moa tena ilaina ity fanangonana antotan-kevitra ity? Ny recensement général dia ahafana manangona le données structurelles io voalohany ngezabe no fototra iaingany fitoram-patakana manao ny politika dia tao anatin'izay zany tsika dia azo lazaina hoe manao andrakandrana daholo amin'ny fanatanterahana ny conception ny dédicace ny initiative ny développement rural rehetra dia nandringa daholo tao anatin'izay dia izay rehetrarehetra zay zany no mahazava-dehibe an'le recensement général mba hananana sary tena hoe amin'izao fotoana izao sy tena hoe pertinent dia indrindrandrindra le izy fomba ao amin'ireo rafitra rehetra misy zany. Any rehetrarehetra zany ilaina daholo zany zany mba ahafahana mandrify zany hoe ny inona ny contribution ny secteur agricole amin'ny économie zany loatra ny pipa zany mba ahafahana manatsara zany rehetrarehetra zany ahitana ihany koa firy nisy ny olona miasa amin'ny sehatry ny firmarina isany olona tena miasa amin'ny sehatry ny agriculture any amin'ny secteur io ny isalahy isany vavy isan'ny ranona ihany koa population active zany rehetrarehetra zany. 20 taona teorina hiatrika izay fanangonana antotan-kevitra izay isika eto Madagasikara ka ny instatiny no hanatanteraka izany izay atao manerana faritra rehetra eto Madagasikara. Androany zany mikazana hoe maraparana tsara zany na dia efa nisy préparation zay natao fa androany zany no tena hoe manapatra azo tsara hoe ho an'ny tsirairay hoe iza manao an'inona iza manao an'inona mba ahafahana zany atao anatasika amin'ny tanjo zany dia ny recensement général voalaza teo koa zany fa tena hoe sorana be dehibe le fitondram-panjakana amin'izao tontolo izao satria raha enitsika tsara tao anaty fampiarana fa raha tokony ho 10 taona no manavao ny statistika zany zao sika zany efa 20 taona zany zao vao tonga amin'izao noho ny volonté-ny fitondrana amin'izao tontolo izao dia sorana be dehibe ny fitondrana. Mitentina €7 no vola atokana amin'ity RGA andiafatelo ity izay iarana amin'ny SSRP eo anivon'ny ministera ny fambolena sy ny fiahiana ara-tsakafo amin'ny alalan'ny famatsim-bola ny banky iraisam-pirenena. Miresaka izay fambolena sy fiompiana ritsony izay indrindra isika dia niresaka fandrahoana sakafo anisany mandany hazo betsaka eto amintsika ankehitriny araka ny fanambara tao anatin'ny lohatenim-baovao dia efa ofisialy ny fananany Madagasikara pakiady ampihenana ny fandrahoana sakafo amin'ny fomba mahazatra dia nianana fandrehitra izany. Ankoatr'izay ihany koa moa dia misy ny fahazoana vola $530 iaingiana morana ny angovo madio ny taratasy izay nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy. Mandritra izay paikady izay no ahafahan'ny Madagasikara mitady loharanom-bola maro lafo ihany koa araka ny fanangonana vaovao nandrianina zavin-dramary amin'ny saly fanirikely. Ity politika ampiroboroboana ny fandrahoan-tsakafo amin'ny angovo madio ity no ahafahan'ny Madagasikara miainga hitadiavana famatsim-bola, fanohanana ara-bola eto an-toerana na eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena, amokarana sy anapariahana ireo angovo mampihena ny fampiasana arina fandrehatra, antsoina amin'ny voambolana teknika hoe clean cooking. Conscient ny olona rehetrarehetra hoe bomba retardement ty
fampiasantsika charbon isan'andro nefa le izy fa mividiny malagasy mbola ambany hitady volatsika ahafahana miala tsikelikely amin'ny fampiasantsika ny fandrahoana sakafo zay mahazatra atsika efa misy moany misy vola 35 millions de dollars zay entina anampina ny mpisehatra mpamokatra ny azo lazaintsika hoe ny biogaz ny biocharbon ny pellet bioéthanol dia misy karazana contrat ataon'ny mpamokatra rehetrarehetra amin'ny fanjakana hoe zay dia varotra ty vokatra ty amin'izao vidiny ametraka centre remplisseur atsika tsy ampy ny bouteille eto Madagasikara tsy ampy ny stockage dia afa voasoratra anatin'ity politika vola azontsika zany no entina ametrahana reny fotodrafitrasa ireny ampianatrany amin'ny 50 isanjato ny arina fandrehatra no tanjona afaka efa taona ny politika mahakasika ny fandrahoana madio zany dia hoezahana ny anatratrarana ny tanjona 720 isanjato izy zao dia ho tonga hatrany amin'ny 50 isanjato zany hatramin'ny 30 tsy vitan'ny ministera irery manao an'izay fa ilaina ny fiarah-miasa eo amin'ireo mpiara-miombonantoka na ara-teknika na arabola ary indrindraindrindra ny vahoaka malagasy kiondalana ho an'ny Madagasikara izao fananany politika fampiroboroboana ny fandrahoan-tsakafo amin'ny angovo madio izao hoy ny solitena lefitry ny PNUD eto Madagasikara andraikitra iombonana izao izy ny ampahomby ity politika ity ho tombotsoan'ny vahoaka malagasy alaroetsy isataona nodripaka noho ny famokarana arina fandrehatra fandripahana miatraika amin'ny fahasalamana ary misy akony eo amin'ny toe-karena malagasy izay no manakatona tanteraka ny vaoantsika topokilasy topovavy tsara ampahafantarina vetivety mahakasika ny lalao mondial zay hoarantsika mivantana eto amin'ny televiziona malagasy amin'ny ray ora maraina ny lalao ifandonana ny Cap Vert sy Argentine antenako mankasitraka atsika nanaraka ny fampalalam-baovao androany aza misaraka amin'ny televiziona malagasy fa mbola maro be zany ireo fandarana mahaliana atsika mametraka ny mandrapany amin'ny rampitso indray ato anatin'ny vaoantsary.